Fa ivadika pejim-baovao hafa kosa isika ao anatin'ity fanadiovana manaraka ity. Ao anatin'ny fankalazana ny fanamarihan'izy 2 Aprily taona 1970 izay nandraisan'ny Zandary voalohany fibaikona dia nanamarika izany tamin'ny alalan'ny hetsika maro samihafa, hetsika manatona ny vahoaka ny zandarimariam-pirenena tsy niteto Tamin'ny ihany fa hatrany amin'ireo faritra. Ho an'ny tamin'ity taona ity dia ny fanomezan-drà sy ny hetsika fanadiovana no nentin'ny zandarimariam-pirenena nanehoana izany omaly sy androany. Ny andindin'izay Zandary manatona ny vahoaka, io no lohahevitra nentin'ny zandarimariam-pirenena nanamarihana androany 2 Aprily taona 1970 izay nanamarihan'ny andro nanomezana fibaikona voalohany ny zandarimariam-pirenena. Asa soa fanakezana ny vahoaka araka ny lohahevitra no nanamarihana izany. Raha fanomezan-drà maimaimpona no nataon'ireo zandary rehetra manerana ny nosy omaly dia fanadiovana kosa no nanohizan'izy ireo ny hetsika tamin'ity androany ity ka ny manodidina ny Mahamasina Ambojatovo ary boulevard Ratsimandrava no nanatanterahana izany hetsika izany raha ho an'ny teto Antananarivo. Manodidina ny Mahamasina satria eto misy tsena, eto misy vahoaka be dia be mifamezivezy fa misy koa ny any Ambojatovo. Dia misy koa amin'iny boulevard Ratsimandrava moa hitanareo iny lalambe mianatsimo amin'ny lalana makany fianarantsoa iny rehetra rehetra iny zany sahantsika androany fa tsy eto Mahamasina. Ny zandarimandray-anjara hoa ny zandary rehetra efa miplace tana zany hoe mitoko Ratsimandrava mihetsy Mahamasina ny aveny amin'ny FGN Port du Seine na ny aveny Vato aza eto. Ny zandary rehetra manerana ny faritra 20 moa no niara-nisa lahy tamin'ny fanamarihana ity 2 Aprily 1970 ity sy nanatanteraka ireo hetsika maro fanomezan-drà sy fanadiovana ny alakamisy 5 Aprily sy ny zoma 4 Aprily androany.